Ry malagasy mpiray tanindrazana. Araky ny fotoana ny fanomezana moa dia androany talata no hanome indray ny toe-pahasalamako araky ny voalazantsika tamin'ny alahady. Ko ampifaliana trano no hiarabako anareo ary isaorana n'Andriamanitra fa mbola salama androany. No zahan'ny mpitsabo moa ny tenako tamin'ny maray, ary na dia famantarana kely aiza ilay sery izay nahazo aho tamin'ny alahady, dia tsy mbola midika akory izany fa resiny ny otrikaretina na nidira ny otrikaretina coronavirus ny tenako. Koa taorian'ny fizahana izay nataony dia nomeny fanafody paracetamol raha ohatra ka marary an-doha, ary arahamaso ny hafanana raha ohatra miakatra dia mitombo ny fampisehoana ny aretina zany fa misy ao anaty. Ka izay indray midingana manaraka dia amin'ny talata heriny raha araky ny eritreriny zany dia 10 andro ka hatramin'ny 14 andro raha nahazo ny otrikaretina ianao no mitombo tsikelikely ao anatinao ao ilay microbe, dia any ho any amin'ny 10 ka 14 andro any vao tena mivoaka ilay aretina hita maso. Eo anelan'elan'izay kosa nefa dia afaka mamindra raha ohatra ka mitondra ny otrikaretina na dia salama be aza, satria ny fijeriko ny tenako dia matanjaka sy mbola salama tsara, fa ny ahiahy moa tsy evanana ary aleo mitandrina sy misoroka toy izay mamindra ny aretina ny hafa. Koa dia namafisiny fa mitoka-monina tanteraka aho, tsy miresaka amin'ny rehetra manodidina ahy, na mivady aman-janaka zany na ny havana matsakaiza, fa dia mitoka-monina aloha. Na ny dokotera ary dia tsy manantona ahy fa telefona ny fampiresahanay, ary raha ohatra ka sepotra mandra-pahatonga ny talata izay fotoana hijerevana ahy indray dia miantso ny urgence fa efa misy ny vonona haka aty an-trano haka ny tenako. Eo zany tsika izao fa miandry ampitoniana sy vonona mandrakariva, satria matoky ny tenako hatramin'izay nisy aretina nahazo zay mivoaka foana. Fa dia akinina amin'Andriamanitra hoe raha tratrany izany tokoa dia mba hivoaka velona ka hiaraka hiriary isika. Misy resaka betsaka moa amin'izao fotoana izao ny hoe chloroquine no fanafody mahasitrana ny coronavirus. Ny dokotera izay mitsabo ahy dia tsy resy lahatra izy. Izaho kosa nefa ohatra mieritreritra fa mety ho io ny fanafody. Ary raha ho avy ny tokoa, aleoko misy azoko rangotona eo am-pelantanako. Koa mianao antso aho anareo dokotera namana, any Paris moa tena betsaka na Ile-de-France. Raha mety ianareo dia mba mangataka aho ordonnance hanaovanareo ny plaquenil na ny fanafody izay misy ny base de chloroquine. Raha ohatra moa ka efa fantatrareo fa misy ny fanafody hafa hoe tena mandaitra, dia aleoko miomana dia mialoha fa sao dia tara ka lozan'ny namana eo. Fa ararotina moa ny fotoana fitokanana monina, fitokanana manokana toy izao, mba hanaovana ny activité rehetra azo atao. Inona dao moa ny activité? Ny mivavaka aloha voalohany indrindra. Toka-monina tany amin'ny anefitry Jesoa mba hivavaka, satria mila mangina sy mitokana rehefa izany. Mila ihany koa fialamboly. Za moa dia tia gitara,
Ka ny zavatra ataoko zao de mamorona hira anankiray hifampizarako amintsika rehetra, izahako vita indray alohan'ity farany herinandro ity, dia sady milaza ny toe-pahasalamako no manolotra ho anareo hira-pivavahantsika isan'andro izy fa nasiako feony. De io indray no iarahantsika mimpoa mivavaka mandritra an'izao fotoana monina izao. Ary de akintsika aminy ny zavatra rehetra izay afaka manatsara ny hira zay ataoko io, dia raisina tanandroa. Fa ny fiarahana miasa mantsy no ahafahana indray manadino an'izao fitokana monina izao. Ary izany tsy hoe fampijaliako ny tenako, fa fitsinjovana tanteraka ny fiarahamonina, satria ny fiarovako sy ny fitokanako eto raha sanatry ny mivavaka mitondra ny otrikaretina dia fiarovana anareo namako sy ny rehetra manodidina. Ka tonga de raisina mpitiavana, koa izay no iantsoko izay marary, na hoe ahihina marary, de aoka hitokana aloha na hakasisiny, satria izay no mahatsara zavatra. Ny eto Eropa de teneniko anareo fa mikararana maty. Androany ny vokatra ofisialy de mihoatra ny 2,3 ny isan'ny maty eto Eropa. Ny Frantsa ary 109. Ny Italia ny tena betsaka, efa mihoatra ny 809. Ary androany fotsiny nahatratra 9,700 ny maty. Zava-doza ity coronavirus ity, aoka samy mitandrina isika. Efa noraisiko ny aditiko mitokana, fa io tsy aditiko za samrery, fa aditiko zaho sy anareo. Koa mitodika amintsika eto Madagasikara. Isika rehetra dia tsara ny mipetraka ao anatin'ny trano, mba sady tsy hamindra aretina no tsy handeha haka-aretina. Zay ny adidintsika vahoaka. Ny adidin ny mpitondra kosa indray de omeo sakafo ny olona. Mitady voly nareo na aiza na aiza, na indramina na izay anaovana anazy, fa mila mena sakafo aterina ao an-tokantrano ny olona, ary tsy tambazana vola izany fa botsy. Botsy satria tsy manam-bola ny olona zao. Atao fitaterakitra ho an'izay afaka, fa reo amin'ny renivohim-paritany na any amin'ny sisiny aloha de mavesatra ho azy ny 14 andro, ary mety hipotra rehetra amin'ny 9 herinandro ny fitokanana monina ao anatin'ny firenena anankiray. Mitedava hevitra fa efa nahita ny any Inde, efa nahita ny tany Chine. Ko nahoana no tsy hahita? Vitany hafa ve de tsy vitatsika? Koa makahery anareo omeo sakafo ny olona. Ary tadidio ny toerana filoham-panjakana de tsy toerana azahoana voninahitra izany, fa toerana hanompoana. Koa ataovy ampitiavana ny asa fanompoana zay ataonareo, ka omeo sakafo ny olona. Koa de manome fotoana anareo indray alohan'ny herinandro ity, amin'ny hira vaovao izay ianareo na eno azy voalohany, ary io koa ny hirako voalohany mba hoe noforoniko ny feony, ary sahiko ny nanome azy, satria mbola misy ny hafa fa eritreretiko hoe mbola tsy masaka de tsy avoaka. Fa io raha io de ho avoakako, satria mba misy ho fahatserovana ny hoe nitoka-monina nandritry ny karena. Na izany aiza tsy adiniko ny mivavaka ho an-tany razana, tsy adiniko ny mivavaka ho anareo, satria ny tanindrazana tsy atakalo tsy amidy vola, satria ny tanindrazana de masina
ary mila rovana hatramin'ny aina farany. Ko mahireza ary malagasy namako, mijoroa, misaotra tomboky lahy, mankasitraka tomboky vavy, masina ny tanindrazana.